Vehivavy no voafidy filoham-pirenena malagasy amin'ny fifidianana izay tanterahana eto amin'ny firenena fa 2020 ny volana oktobra ho avy zao na ihany koa aorianan'izay raha ny fanazavana izay nentin'ny ramatoa Fabiola araka ny fahitana izay nasehon'Andriamanitra azy ny faran'ny herinandro lasa teo. Isany nambarany tamin'ny mpanao gazety ihany koa moa nandritra ny valan-dresaka izay nataony fa ho tapitra ny fanagejan'ny devoly anty firenena ity. Nandritra ny tafa izay nataony tamin'ny mpanao gazety dia nilaza indray Soeur Fabiola ilay vehivavy milaza fa maty ary velona indray fa nahazo fahitana avy amin'Andriamanitra ary ny faran'ny herinandro teo ho an'ny malagasy izany. Araka ny filazany dia tsy ho tanteraka ny fifidianana izay kasanao tanterahana volana oktobra ho avy zao. Laza ihany koa Soeur Fabiola fa dia vehivavy no ho lasa mpitondra ny Madagasikara. Dia zay zany teneny hoe sy ho tanteraka fa misy olona ho apetraka Andriamanitra. De olona mandeha fahamarina sy fahamasinina mitandrina didin'Andriamanitra. Olona efa voafidin'Andriamanitra io ary tsy misy masakana ny fametrahan'Andriamanitra n'izany olo zany. Ary zany olona zany dia sy lehilahy fa vehivavy no apetraka Andriamanitra io. Tsara ampahafantarina antsika malagasy. Olona tsy manambady fa olona efa nifidian'Andriamanitra ijoro amin'ny fahamarinana ary olona tsy niteraka sady tsy manambady tsy mbola niteraka fidian'Andriamanitra ho apetraka eo. Zany hoe Andriamanitra misy ny fidy an'ilay olona mba ho reniny malagasy. Tonga ny fotoana izay namonjena n'Andriamanitra antsika. Sy ho isy zany ny ramandrika, ny fikorontanana sy fitovizan-kevitra mety ho isy. Fa ny ramandrika sy ho isy, fa tonga amintsika ny filaminana, tonga amintsika ny famonjena. Ka noho izany dia manentana ny vahoaka malagasy rehetra fa tompo efa nilaza manao hoe na iza raha ny olona izay nasioko amin'ny anarako izy ho avy enetry tena amiko ka hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra dia enon'Andriamanitra any an-danitra zany vavaka an'izany olo zany. Ny ramandrika zany tsy ho isy misy zany raha eto Madagasikara satria lefa namitady sorona misy zany roan'i Jesosy Kristy niala teto. Araka ny nambarany hatrany dia vitatreo ny fangejana sy ny famatorana ataon'ny devoly an'ity nosy ity fa manomboka zao dia ho firenena feno ny fiarovan'Andriamanitra i Madagasikara satria dia olona maro sy olona manao ny sitrapony no ho tonga ao amin'ny fitondrana izay no mahafisiny hatrany fa vehivavy tsy manambady ary apetraka no ho atongavany ao amin'izay fitondrana izay.